Ravina milalo amin'ny tompo, ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminay ankehitriny sy taloha ho avy ary avy amin'ny fanahy fito dia olonoan'ny seza fiadanan'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay raha eo no nahatratrarana indray ty andro sabotsy 29 martsa 2024 ity. Sitraka indray ny teny aminay satria Andriamanitra velona ianao dia oka ny teninao tsy verina aminao raha tsy efa natateraka zay nanoranao azy tokoa ka ny teninao anie anova ny fiainanay tsirairay avy sady ampandehanay araka ny sikaponao. Dia miteneny ianao tompo vavonikely zay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy naovanay zavavaka izany oka aminay manakariva ny fahafenoan'ny fananao masina. Amen. Ny bokin'ny Deutéronomie toko faharoa amby telopolo andininy fahina amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo no anjara mofinainao antsika amin'ity andro ity. Deutéronomie toko faharoa amby telopolo andininy fahina amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah no merary ny olony ary anenina ny amin'ny mpanompony raha hitany fa lany ny heriny ka lasa avokoa na ny voazona na ny afaka. Ary teny hoe izy aizy ireo andeamanina dia nivatolampy zay nielofany zay nihinana ny saborany fanatiny ary nisotro ny divay ny fanatitra hidiny okireny no hitsangana ka monjy anareo ary ho firenena ho anareo. Fataro ankehitriny fa izao dia izao no izy ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izao no mahafaty sy mahavelona ary izao koa no maharatra tsy mahasitrana ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Fa manangana ny tanako amin'ny lanitra ka manao hoe raha velona koa mandrakizay raha manasa ny sabatro manelatselatra aho ka voarainy ny tanako ny fitsarana dia ampandiavako ny mpandafy ny ataony ary valiko ny makala ataoko mamindra ny zanatsipikako ary ny sabatro ny nofo dia ny rano vovono sy ny babo mba lohan'izay lehibe amin'ny fahavalo ny biry zay tilisa mba amin'ny olony fa raha ny mpanompo no valiny hamaly ny mpandafy azy izy ary anao fanavotana kosa ho amin'ny taniny sy ny olony. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana hiteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny afatra ao antsika dia ny Deutéronomie toko faharoa amby telopolo ery amin'ny andininy fahasivy amby telopolo tapany fa efatra sy fadimy. Izao no mahafaty sy mahavelona, izao no maharatra sy mahasitrana ka tsy misy mahafaka amin'ny tanana. Andininy fahatelo amby efapolo tapany farany anao fanavotana kosa aho ho amin'ny taniny, anao fanavotana kosa ho amin'ny taniny sy ny olony Jehova. Anao fanavotana kosa ho amin'ny taniny sy ny olony Jehova. Zany Andriamanitra an'Andriamanitra ry havana. Afaka manao zay sikapony rehetra izy, afaka manao zay tiany ataony rehetra izy, tsisy afaka manakatsaka anazy amin'izany ary izy ihany no manapa-kevitra na amin'izay tiany ataony. Eto dia izy no mahafaty sy ny mahavelona, izy no maharatra tsy mahasitrana, izy koa no afaka manafitra ny olona. Zany no Andriamanitra ivavahantsika. Makahala-ratsy izy ka asiny mafy ny mpanao ratsy kanefa koa be fandapo izy. Vonona mela dia mela meloka rehefa mieky ny voatantsika sy mitady mitava marina tokoa tsika ka mafoy ny ratsy fanaontsika. Satria izy hoe na dia tahaka ny jaky aza amin'ny fotanareo dia ataoko fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ataoko tahaka vonoany fotsy. Jesosy rahateo dia efa tonga hitady sy hamonjy mivery atsika. O Jehova, nahoana moa ny teo faty ianareo? Mialahy milalan-jatsinareo mba ho velona ianareo. Ny fiverenantsika amin'Andriamanitra no ananantsika fanafotana. Izy raha teny efa niteny hoe zay manantona azy tsy mba ho lavo ka efa manantona ny tompontsika dia hoe tro avokoa ny foatantsika rehetra
fa izy no mahay manaisitra amin'ny fotantsika, izy mahay manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jesosy efa niteny an'io a, raha tsy ho sasako ianao a, tsy hanana anjara mitezy zasy ianao ho dioviny Kristy amin'ny rano zay latsaka tao Kalvary. Mitezy sika indray le teniny Jaona mpanao batisa hoe ino ny zanak'Andriamanitra zay manaisitra amin'ny foatany zao tontolo zao. Aoka sika anatona amin'ny Jesosy fa izy rery ihany no mpamonjy zao tontolo zao a, zay anafaka ny olony amin'ny foatany. Amen. Misaotra anao zay raha eo fa tsy hahavelanao toetra ao anatin'ny faharatsiana zay. Tsy hahavelanao fatiny foatanay zay, fa tianao zay mba ho velona ka hiala amin'ny ratsy fanaonay. Aoka raha anao ny fananao masonao amponay tsirairay avy, ka keky ny fampanota mahantra sy mafisakelo izay. Iza no afaka anay amin'ity tena mifampatisany ity? Tsy misy afa-tsy anao Jesosy Kristy, fa hitonga hitatitra amin'ny Jesosy. Diovy zay tompo mbaty a. Sasao zay mba afakelo ka aroka anao a, hanadio anay amin'ny rano so zay latsaka tao Kalvary, ary hanotitra anay fiainam-baovao a. Dia marina me ny tenin'ny apôstôly masina hoe efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao eo a, satria efa tonga aminao Kristy zay a, ilay manafitra sy manafaka anay sy mamonjy anay a, ho afaka amin'ny foatanay eto. Dia raha anay manona indray le vavaka nampianaranao hoe rainay zay ny an-danitra, masina ny anaranao, tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mino an'iny anina sahazo anay a, ary mamilany elokay a, tahaka namelana azy oloka taminay a, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy no fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ine zao tsodrano zao, ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky zay nianatra nareo a, tsy atizy ihany alefa izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany a, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.